Araka fotoanan'ny fanomezana tokony azy topoko vavy dia tafaraka eto indray tsika amin'ity takarivan'ny fahaefatra amby roapolo ny volana Jona ity akatoko ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena manaritra ny araba omba ampira rintso ary manasantsika ny tokantrano ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny fiomankomanana samihafa mahakasika an'izay fankalazana ny fetin'ny folo alonday izay ny eo amin'ny tontolo politika dia ny fivoriana izay notanterahany ACP ny mahakasika ny fahasalamana ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny drépanocytose tany amin'ny faritra fahafitofinana iny no santionana noentina amintsika amin'ity takarivany ity ny tontolo politika ary aloha ny isataratsika ny fotoana amin'ity takariva ity ny fafito amby folo hatramin'ny fahasivy amby folo ny volana lasa teo no notanterahana tany Bruxelles Belgique ny fivoriambe fa 5 ny parlemanta eo anivon'ny fikambanana ACP na ny Afrique Caraïbes Pacifique sy ny vondrona eoropeanina araka ny tati-baovao voaray dia isan'ny noresahana tao anatin'izay fivoriana izay ny raharaha misy eto Madagasikara. Nanakihana amin'ny filatsako fidiana Andriamatoa Andro Ratsoel, Ramatoa Laura Valmanana ary ny Amiral Didier Ratsiraka amin'ny fifidianana filoham-pirenena fivoriana fa 5 ny parlemanta eo anivon'ny fikambanana ACP, Afrique Caraïbes Pacifique sy ny vondrona eoropeanina. Araka ny fanambarana izay nataon'ny filoha roa an'ity vondrona ity, Andriamatoa Louis Michel sy Ramatoa Joyce Labozo dia niala tamin'ny fifanarahana izy ireo ary tokony hikisaka amin'ny fifaninanana. Nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety tao Bruxelles dia nanao antsoavy ny tokony hanatsaharana ny fanaovana kolikoly Andriamatoa Louis Michel ary nosoritany tao anatin'ny fanambarana izay ataony fa anisan'ny fototra mampitarazoka ny krizy ny fisiany izay kolikoly izay. Pour ce qui concerne Madagascar, on condamne évidemment M. Rajulina et les candidats controversés en leur demandant de se retirer parce que c'est contraire à la lettre et à l'esprit des accords. On lance aussi un appel pour que cesse la corruption, qu'on lutte effectivement contre la corruption et surtout pour qu'on libère les prisonniers politiques et qu'on libère aussi les médias. Anisan'ny nosoritany filoha roa ny ACP-UE ihany koa ny mikasika ny sorodalana ivoana amin'ny krizy. Notakin'izy ireo tao anatin'ny fivoriambe izay natao tamin'ny Bruxelles ny famoahana ny gadra politika sy ny fanokafana ny aina-manjery izay nidina. Anisan'ny noresahana tao anatin'ny fionana tamin'ny Andriamatoa Louis Michel sy Ramatoa Joyce Labozo ihany koa ny momba ny fifidianana izay ho tanterahana ny Malisy any Guinée. Fifidianana izay samy tohana amin'ny vondrona eoropeanina sy ny ACP-UE ny fanatotosana azy.